Lehilahy iray 5 taona ny fantatra fa maty vokatry ny koronavirus raha nitatitra nentin'ny profesora Ianta Maria Daniel Volotiny androany alatsinainy 12 Jona. Tafakatra 10 noho izany nisan'ireo olona efa namono eny vokatry ity valanaretina koronavirus ity teto Madagasikara hatramin'ny nahatongavany teto. Raha nitranga vaovao marina fa mitondra ny tsimokaretina kosa dia 770 izy ireo araka ny tatitrany. 730 kosa ireo sitrana vaovao ka tafakatra 270 noho izany ny totalben'ireo afaka notany eto-katrano. Mbola misy 737 kosa hatreto ireo olona izay mbola manaraka ny fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Sekoly lalan'ny tobim-pahasalamana Gare Serana Tsampo tanàna vaovao sy ny sisa foto-drafitra samy maro no iverin'ny fitondram-panjakana ahorina ao anatin'ny fotoana fohy ka naseho ny andro mpisehatra eo amin'ny tao-trano sy azavavendy androany alatsinainy teny Avoloha ny Ambangovangony. Entina manarina ny toe-karen'i Madagasikara sy ny anaterana ny velirano ny filoham-pirenena ireo tetikasa ireo raha ny voalaza ary anana anjara asa lehibe amin'ny fanatanterahana azy ireo ny mpandraraha malagasy. Nandritra fionan'io koa no nanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fananganana orinasa manamboatra fiara mitondra ny anarana hoe Gascar izay ho aseho amin'ity herinandro ity. Ametraka tafika moderna sy manaraka ny toetrandro ary manakaikaiky kokoa ny vahoaka i Madagasikara. Nasipana vaozana araka izany drafitra eo anivon'ny tafika malagasy ka andeha tafika vaovao maromaro no iverina apetraka amin'ity taona ity hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Général Léon Richard Rakotonirina. Nisy ihany koa ny fanovana ny rafitry ny fitantanana ny tiafika ka androany no nalorana ny faneva ho an'ireo lehibe ny etamajoro ny tafika malagasy vaovao teny amin'ny tobin'ny première RTS fiadanana. Everina ihany koa fa hisy fahombiazana bebe kokoa eo amin'ny asa izay atao sy ny fampiasana ireo fitaovana vaovao men'ny fitondram-panjakana.